Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very, kakao, coco, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et Prime marketing, manolotra ho anao ny communication. vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Lolotranao ny fampalalam-baovao. Andro fahadimy amin'ny hetsika ampilaminana izay ataon'ireo kandida misy araky amby folo. Maro ireo namaly ny antso amin'ny fampahafantarana ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena. Nanomboka teny amin'ny Rahasalama Ampandrana hatrany Ankorondrano dia tongotra ampilaminana izay nataon'ireo kandida niarahana tamin'ireo olom-pirenena androany. Ito ny hetsika fitakina amin'ny fampanajana ny lalàna eto amin'ny firenena ataon'ny vondrony kandida ary iparitaka amin'ny faritra izany raha ny fanazavana. Ny zotra ampilaminana kosa ny hetsika tamin'ity androany ity. Tsy manana finiavana ampiatraraka ny tokony ho izy ireo lalàna iraisam-pirenena izay nosoniavin'i Madagasikara ho fanajana ny zon'ny mpiasa sy ho antoko ny karama mahavelona ny mpitondra fanjakana tao anatin'ny fataona mahery izay hoy ny teo anivon'ny SSM na ny Solidarité Syndicale de Madagascar androany ka antony anaovan'izy ireo tatra teny amin'ny BIT na ny Bureau International du Travail teny Andraro androany. Toerana ny fivoizana anaty tsy tambazotra tserasera fa i Valeria no tena tompon'antoka tamin'ny famonoana ny VHF hoy ny fianakaviany. Ny fitsarana irery ihany no tokony ilazana meloko ilay olona na tsy hoy izy ireo izay naneho hevitra tamin'ny alalan'ny mpisolo vava. Any ivelany, mahery ny 17 ireo olona maty tao Syria ny alaka misy lasa teo vokatry ny fanafiana tamin'ny alalan'ny drone izay nataon'ireo mpampiorohoro ka saika ireo miaramila vao nivoaka avokoa ireo maty ireo raha nitatitra voaray. Namalavy hatrany ny fanafiana natao tamin'ny kosa ankilany tao Syria. Ny antsipirindreo avy hatrany ary. Angafaliana tomboka lasy tomboko vavy nisy dia kony tokantranonao no amin'ity alina ity manatra ny ariaby ary manasanao anaraka ny fampalalama-baovao hatramin'ny farany. Vaovao nisongadina avy hatrany dia andro fahadimy amin'ny hetsika ampilaminana izay ataon'ireo kandida misy araky ambin'ny folo. Maro ireo namaly ny antso amin'ny fampahafantarana ny tsy fanaran-dalàna eto amin'ny firenena. Nanomboka teny amin'ny Rahasalama Ampandrana hatrany Ankorondrano dia tongotra ampilaminana izay nataon'ireo kandida niaraka tamin'ireo olom-pirenena androany. Fitiny koloina. Nanomboka tamin'ny 10 maraina, efa maro ireo olom-pirenena vory, anatrika ny diabe ampilaminana izay taritin'ireo vondrony kandida misy araky ambin'ny folo dia ny Ampandrana Rahasalama. Diabe izay nentina namafisana ireo tsy fanaran-dalàna misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Hita teny an-toerana ihany koa ireo mpitandron'ny filaminana izay nijanona tamin'ny fanamafisana mizotry ny fifamoivoizina teny an-toerana. Ny akamaroan'ireo olom-pirenena izay ny akanjo fotsy
ho fanamafisana fa itsika ampilaminana no atao toy ny omaly ny vatsy sofolarany ankamaroan'ireo olo-pirenena ho firaisan-kina ny zavaniseho teny Ambojatofo tamin'ny talatalasa teo. Nanomboka tamin'ny 12 teo no ningadina teny an-toerana ireo kandida. Nanomboka teo amin'ny rahasalama ampandrana ny diabe ampilaminana vory ary maro ireo olo-pirenena sy olom-boafidy nanaradiana rehetra izany. Salama daholo Ny azo any Besarety ny totany Andravoangy ny dia ny tonga hatrany ireo olo-pirenena nanatrika izany diabe izany nangeta hita fanovana manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny tsy mila vazaha ary leo herim-pamoretana eto amin'ny firenena izany no antsoantsy nandritra ny diabe. Tonga teny Andravoangy tsy nisy nikorotana mitohy hatrany ny andavanandro ny mponina niaraka tamin'ireo mpanao diabe ireo mpivarotra manohy ny asa fivelomana ary maneho firaisan-kina amin'ireo vondry ny kandida.
Nitoetra eny akorindrano nidiny ireo vondrony kandida sy olo-pirenena maro. Ny lamina tsy nahitana sakan'ireo mpitandro ny filaminana na fandatsahana bao mba mandatsa-dranomasina nandritra izany. Isan'ny nantitra ny terina nandritra ny dia ny fanamafisana ny tany-tandalàna eto amin'ny fireneny sy fangatana fifidianana madio. Avy roa ny etsika ho amin'ny rahampitso. Izany fanazavana ireo kandida etsika ampilaminana izay maneho ireo lesika hita eto amin'ny firenena ankehitriny. Manao bebe kokoa dia tsy ampijanona. Fandroany zany karazany toy amin'ilay omaly sy rakomaly fa raha tena marina ao anatin'ny saintsika sy anatin'ny fontsika tsisy miala. Fa zao zany misaraka kentsika androany fa tena namero ihany ny rapitso ary tena ataontsika mafy be mihitsy rapitso. Efa mazava loatra fa anisa zatra takontsika dia ny fivoahan'ny rina SGV. Araka izany, itohatra amin'ny rahampitso ny hetsika ampilaminan'ireo vondrony kandida. Izy ireo izay miady ho an'ny taranaka faramandimby ary mitsinjo ny vizotry ny raharam-pirenena amin'ny 5 taona manaraka. Araka izay dia itohy ny etsika ny fitakiana amin'ny fampanajana ny lalàna eto amin'ny firenena ataon'ny vondron'ireo kandida ary iparitaka amin'ny faritra izany raha ny fanazavana. Ny zotra ampilaminana kosa ny etsika tamin'ity androany ity izay niara teo amin'ny Rahasalama hiazo any Akorondrano manoloana ny Henri Fraise. Nizotra ampilaminana ny fitakiana izay nataon'ny vondron'ireo kandida androany. Raha ny hita, tsy mitsahatra mitompo ny isan'ireo olona manaradia ireo kandida miisa 12 raha ampitana tamin'ireo etsika nifanisy nanomboka ny alatsinainy lasa teo. Efa tonga nanatevin-daharana ireo kandida mitaky ny fampanajana ny lalàna eto amin'ny firenena ihany koa ny kandida sy teny Randriana Soloniaiko. Nisy ny fanambarana izay nataon'ireo kandida teny Besarety nandritra ny diabe izay nataon'izy ireo mahakasika ny toy ny etsika rahampitso. Rahampitso mila folo enizao tsika tomplatopavy. Amizay fantan'ny fianakaviana be iraisam-pirenena fa tsy mety ny zavatra miseho eto Madagasikara. Arabasoa arabatsara fa ho avy zareo rahampitso andeha hijerantsika tomplatopavy. Ho an'izay afaka rahampitso dia manao akanjo fotsy satria fotsy midika manao zavatra ampilaminana tsisy herisetra zany ny antsika tomplatopavy. Tsy janona eto andrenivohitra ihany ny hetsika raha ny fanazavana ho an'ny rahampitso fa hiparitaka any amin'ny faritra ihany koa. Asika rehetrarehetra Madagasikara izy ity. Ny rahampitso koa zany sy mesy esika koa nany amin'ny faritany rehetrarehetra. Tsy adinona ianareo any amin'ny faritra amin'ny sava amin'ny resaka lavany zay sy lafo. Sadionay ny olona ny fiakarana vidy zavatra sy élection fotsiny ity fa fiaina sika malagasy rehetrarehetra no atao amin'ity zavatra ty. Ka tongava maro fantatray nisy sy mahavoloa le droit amin'ny écolage le ray aman-dreny amin'ny droit d'inscription fantatray daholo regny problème rehetrarehetra regny izay gnanaovana inty misaotra tompokona makasiky tompovavy. Ny tombontsoa ny vahoaka malagasy rehetra no hiadivana amin'ny hetsika ataon'ny vondron'ny kandida fa tsy tombontsoan'olo tokana. Izahay manao anty ty laza hoe zahay ngeka mitaky zavatra mpahamarinana zay ngeka temoty malagasy ary zay ngeka te hijery no avy ty firenena malalana ity. Ka raha ohatra tsy avelana reo zay dia nivato zany ny teniteny eo no
noho izany a tongavonareo maro rapitsy fanakana matsy vakinabo zay a tongava ao maro rapitsy tsy miemika mihitsika fa hoe zay natao isan'ny hianampiavaka ny hetsika androany ihany koa fa ny fitakina ny famoana ny sekretera nasionaly ny Antokotsim izay voasambotra teny Analakely ny alatsinainy lasa teo. Fa ny maro ireo olom-pirenena resy lahatra amin'ny tolona tariny ny vondry ny kandida amin'izao fotoana tsy mijanona amin'ny resaka fanomanana ny fividianana fotsiny ihany ny tolona ankehitriny hoy izy ireo marary ny sehatra rehetra sy ny fiharikariana ka tsy azo enkena intsony ireo olom-pirenena nanatevin-daharana ny tolony vondry ny kandida tamin'ity androany ity. Yves Richard. Tsy azo ekeny intsony tsy fanarahan-dalàna misy eto amin'ny firenena izay misy fiantraikany amin'ny sehatra maro sy ny fiainana andavanandro malagasy. Ireo olom-pirenena tonga nanatevin-daharana ny hetsika mivondry ny kandida androany. Mazava amin'ireo olom-pirenena amin'izao fotoana fa tsy azo antenaina hitondra ho avy tsaratsara kokoa ny vahoaka malagasy. Ny olona tsy manana zoam-pirenena malagasy. Tsy rariny loatra le tsy fanarahan-dalàna eto amin'ny firenena. Manomboka tena fanitsakitsahana lalam-pandroenana firy zay dia ataoko angamba hoe tsy rariny le izy manentana mihitsy satria tena tafahoatra zay ny azo lazaina azy hoe tena tafahoatra loatra le fanitsakitsahana lalam-pandroenana dia mandinika ihany koa ny zava-misy ny ainana nandritra zay 5 taona zay mbola mety mafy lavitra noho izay zany ny zavatra iainantsika ry malagasy tena azo antoka satria olona tsy malagasy tsy manana fitiavan-tanindrazana. Tsy manana tena hoe fitiavana tanindrazana mihitsy ny olona ilatsaka ho filoham-pirenena dia mazava ho azy fa tsy mieritreritra izay atsika izy fa ny mamay azy dia ny tombotsoany rery ihany. Dia izay ny antony angatanay hoe voalohany tsy manaiky hoentina vazaha frantsay hitondra ny firenena malagasy satria tsy izy zany. Zay tsy manana eritreritra nonga-panjakana fa zao diovy ny ACC diovy ny CENI ataovy madio ny fifidianana. Allo velo zay anao ny safidiny. Lasa any amin'ilay hoe resaka taratasy vazaly izy fa hatram'izay efa hita efatra any am-boalohany hoe mpanapotika firenena no nataonao. Ny filan'ny vahoaka tsy arakarak'izany no nataonao teto. Fa izao vao maina izy ny taratasy iny dia hoe mazava zany fa izy tsy gasy akory fa vazaha. Dia rehefa vita ny sitrapony eto amin'ity firenentsika gasy ity dia lasa izy nga izy hipetraka eto akory any ampita. Dia zay manana ambo azy amin'ny sisika mihitsy ilatsaka hovidiana zany. Vahoaka efa mijaly efa tsisy tokony fa manana ambo. Tsy tary ianao raha ohatra ka izao no tonga saina. Fantatro fa olona amin'ny saina ianao ndre mantofoloha teo aloha. Ankoatr'ireo tsy fanarahan-dalàna sy tsy fahatombanana amin'ny fanomanana fividianana toeran'ireo vondry ny kandida amin'izao fotoana izao. Marary ny sehatra rehetra sy ny fiharikaren'ny malagasy maro ka tsy azo ekeny intsony ireo mpandraharaha isan-tsokajiny izay nanatevin-daharana ny hetsika mivondry ny kandida tamin'ity androany ity. Le stabilité politique zany dia tsy hita mandraky ny androany. Ary io ny ambanay manana miaraka amin'ireto kandida 12 reto ametrahana an'izany fotony satria izao ny fotoana ananganana an'izany eny amin'ny fakany mihitsy ahafahana mijoro satria zava-doza firenena izany tsy manana fototra izany ka zahay dia tsy afaka mandraharaha ao anatin'izany satria tsy misy intsony ny antoka omeny fanjakana ho anay mpandraharaha. Tsy manana antoka izahay mijaly simba ny fandraharahana nefa dia hoe ny fizahantany no ozatry ny toe-karenantsika ka dia manohana ary tena manohana amin'ny fo sy amin'ny saina tokoa satria ampahendrena ny tondrana le izy. Rehefa ao anatin'ny fahendrena dia miaraka aminay amin'ny fizahantany. Ho an'ny taranakay ny anay nefa vita fa ny taranakay zany no tena hotsonjovinay ho an'ny taranakay zay. Ny fividianana aloha zany dia aleo aloha ilama fa diovy ny tokotany. Zay sady tsy mila seniny, tsy mila ACC, diovy reo fa voakarama efa ao anatiny ao ny gouvernement tsy andaniny. Moa plus zay na préfet na district any amin'ny faritra rehetrarehetra efa voaomana daholo matoa efa masamy laza sy miteny sy manao menazy amin'ny vahoaka hoe ninona tsy maintsy lamy premier tour tsy manaiky an'izany zay raha mbola gasy ray gasy reny raha mikorina ny ato anatinay tompoko. Ankoatra ny fangatana ny fangararany ny fividianana sy ny fanajana ny lalàna
ijorondro vondriny kandida amin'izao fotoana izao. Tolo ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka miaina anaty fahasahiranana lalina amin'ny fiainana andavanandro sy amin'ireo sehatra rehetra ny ankehitriny, ka ny tanan'ireo olom-pirenena ny malagasy rehetra hifanometanana amin'izay. Fatandendomin'ny fisaraham-bazana ny tontolo politika eto Madagasikara, fitiavatena ny fototra izany, tsy ahitana taratra ny fitiavan-tanindrazana, mifindra amin'ny vahoaka malagasy izany ary mitarika ireo vahoaka ireo tsy handray andraikitra manandrify azy eo amin'ny raharaham-pirenena. Rahantsika ny matoan-dahatsoratra. Mpanao politika iza ary antoko politika manao ahoana no andrasana ireo vahoaka malagasy ireo, anarina ny fiainany sy sintona azy ao anatin'izao fahasahiranana sy fahantrana lalina izao. Lasa miraviravin-tanana ary tsy mandray ny andraiky ny tsony ny olom-pirenena tsirairay eo amin'ny sehatra politika. Misy fisaraham-bazana eo amin'ireo mpanao politika, miantraika aty amin'ny vahoaka tsy mandady arony zany, hatrany amin'ireo heverina fa manam-pahaizana sy manam-pahalalana. Tsy nisy intsony ilay fitezana ara-politika, ny ainga tany anaty atoko nanana fototra mazava. Azo isaina amin'ny ratsan-tanana sisa ireo antoko, tena manana ny rafitra sy ny fomba fiasa amin'ny mahantoko politika azy. Ilay fomba fiteny hoe arivista no mahazo laka eto amintsika tato anatin'ny taona vitsivitsy. Fandrebirebena ara-tsaina amin'ny vola, t-shirt, artista no enti-mamory sy mandresy lahatra olona, fa tsy foto-kevitra mazava, tena aso ny firenena sy ny vahoaka. Lasa voataiza amin'izany ihany koa ireo vahoaka, ary ny fomba tahaka izany no raiky tapisaka andrefesana ireo vahoaka ny mpanao politika. Miasarotra araka izany raha hoe hevitra aso azy no entina mitaona ny olona. Ny azy, iza ny manome t-shirt, iza ny manome vola, vary sy kojakoja maika, iza no mitondra artista malazalaza. Araraotin'ny mpanao politika izay fahalemena anana ny vahoaka sahiran'izay, ka lasa izany no mibaiko ny fanaovana politika ankehitriny. Aiza ny avaram-pianarana sy ireo saranga maro samihafa manoloana izany rehetra izany. Aiza ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena na ilay atao hoe responsabilité citoyenne. Tafapaky eny amin'ny tsirairay ve ny hoe ampadio ny fifidianana ary ahatonga ny fifidianana tena marina, ara-dalàna, tsy misy osoka no antony izao fitakiana ataon'ny vondron'ny kandida izao. Tsy ekeny maro anisany hoe teratany frantsay ara-taratasy ny filoha teo aloha ary mbola ho mpifaninana ny manana ny fahefam-panjakana rehetra manerana ny Madagasikara no mbola olona no tendreny ary manaraka ny baikony. Inona ny fifidianana sy vokatra andrasana amin'izao lalana sy zotra-pifidianana izao? Andany vola sy fotoana ary eritsaina sy eripo amin'ny zavatra efa voakajikajy anaty teritery sy ny osoka ary ny fandrebirebena ivelany ve? Mila fifidianana tena madio ireo tena mpanao politika, mitaky ny tsy hirotsahany Andriamatoa Andry Rajoelina ireo. Tsy ara-dalàna io fahazoan'ny mirotsaka io. Takiny maro anisa, mpifanandrina ny andravana ny ACC, ny anitsiana ny CENI ary ny ananganana gouvernemanta vaovao tsy mitanila. Tsy mianana fotsiny amin'ny fankanesany eo amin'ny kianjany 12 Mey, ny pitaky ny ara-dalàna sy ny ara-draniny, kianjany 13 Mey izay marika fanehoana fitakina politika. Fampiasan-keriny no setry ny faneho-kevitra ara-demokratika mankao. Endrika hafa eny amin'ny faritra manodidina no nataony vondron'ny kandida. Nahazo ainy izany teny Ampefiloha sy Andavamamba. Ny tomboisa ny mpanaradia azy ireo hatramin'ny roviana izao tontolo politika iainandra malagasy izao, faritra maro manerana ny nosy raty io no manao etsika tahaka izao. Ipetraka ao fanambarana-mbola tabatra fotsiny ve ny an'ny FFKM, aiza ny hery ampiatra ireny fandaminana ataon'ny ray aman-dreny am-panahy ireny, tsy vitany fijerizirina amin'ny lalany tokana izao zava-misy ankehitriny izao. Misy krizy politika lalina eto Madagasikara ary mila vahana anaty tena fahasahinana mandray andraiky tena. Fa miamitra ny Madagasikara ny resaka fahalalana maneho hevitra sy mamory vahoaka ankalalana hoy ny antoko politika ny marina amin'izao fotoana. Manaporofo izany ny fandavana ny fangatahana ireo solombavambahoaka avy amin'ny boriboritany enina eto andrenivohitra anao tatitra ho an'ny vahoaka eny amin'ny kianjany 13 Mey. Ity antoko ity izay nanamafy fa maro ny teboka ilaina ny fifampiresahana ankehitriny isin ny fitoniana eto amin'ny firenena. Voaporofo nandritra ny fitondrana Rajoelina fa miemitra ny toeran'ny Madagasikara raha ny fahafahana maneho hevitra sy mamory vahoaka ankalalahana amin'izao fotoana izao. Raha voalaza mazava anatin'ny 9/20 ny didy ijivolana 4/12. Tsipika ohatraohatra ray ny 20 Aprily 4/12. Fa didin'ireo solombavambahoaka manao tatitra amin'ny vahoaka. Voahososo ny momby io raha ny tsikaritra tamin'ny fandavan'ny prefektora Antananarivo ny fangatahan'ireo solombavambahoaka. Avy amin'ny boriboritany enina nanao tatitra ho an'ny vahoaka eny amin'ny kianjany 13 Mey,
ny sabotsy ho avy zao ho ny antoko politika ny mariny maelanelam-panany anay hatramin'izao aloha dia mametraka foana izay an'lay hoe tsy mijery anaran'olona na hoe fireakevitra fa mijery an'lay hoe inona ny zo tokony ananany ny olom-pirenena rehetra indrindra moa zany ny solom-bavambahoaka izay manana an'izay zoan'izay satria raha ataontsika hoe tamin'ny taona 1997 dia nalalaka ny famorina teo amin'ny 67 hectara tamin'izany fotoana izany tena nisesy mihitsy raha ny isan-kerinandro teo nandritra ny herinandro 7 raha na enina dia nisy famorim-bahoaka foana tamin'izany fotoana izany taty amin'ny taona 2022 dia nalalaka aloha teo amin'ny fidinina teo amin'ny 13 mai dia atao hoe nisy anarany fanakanana tamin'ny voalohany taty amin'ny taona 2022 tatahaka an'izay ihany koa satria tonga dia nidina teo amin'ny 13 mai avy teo Ambohijatovo izany hoe everiko fa reny fahalalahana maneho hevitra reny dia tokony ataontsika hoe tsy emorana intsony amin'izao vanim-potoana izao fa tena tokony zo fototry ny olom-pirenena rehetra ny maneho hevitra rehefa voaja ny fepetra ary izay ngamba hitako hoe nezahany solom-bavambahoaka hoe niezaka izy nanaja inona ary ny fepetra satria raha miresaka moa tsika izao hoe mpivarotra tamin'ny taona 1 zany isy ampitarika tolona teo tamin'izany fa tena nandeha aran-tsena satria niakatra teto Antananarivo daholo ny olona tamin'izany fotoana izany tsy nisy korotana tamin'ny taona 2022 nisy fihetsiketsehana nandrehitra ny fotoana maro teo nandeha aran-tsena tamin'ny taona 2022 nandeha aran-tsena ary na tamin'ny 2022 tsy nisy hoe fifanakorotana ka izay fa hitako hoe raha mitoetsain'ilay vahoaka malagasy rehefa avela malalaka izy dia tokony tsy misy korotana fa tokony malalaka na ny mpandeha tongotra na ny mpandeha fiara na io 13 mai fen'olona eo raha tamin'izany mbola misy fiara mandalo afaka mandalo tsara mihitsy ka veverako azy angamba hoe tsy mitombona zany le rehefa misy fanehoan-kevitra eo amin'ny kianja 20 mai dia voalingelina amin'ny fiainan'ny olona tsy mitombona izay satria voapirofo ny tantara ny fisian'izany ankoatra ny fametrahana ny tena demokrasia izay matimatesana nandritra ny hetsiky ny solom-bavambahoaka 7 nandritra ny taona 2024 maro ny teboka mila jerena amin'izao fotoana isian'ny fitoniana mahatra eto amin'ny firenena ho ny antoko politika amin'ny marina ampany amin'izany ny tarihany vondrin'ny kandida ankehitriny feverako azy ny vanim-potoana iainantsika sy ny tontolo amin'izao fotoana izao tsy mamela an'ilay hoe andeha amin'ny ataoko hoe sérénité na amina fomba ara-drariny sy ara-dalàna io fampelezan-kevitra io zany na dia ataoko fotsiny ary hoe ny kabarina ataony andaniny sy ny kilany eo fotsiny efa manomboka miakatra amin'ny maripana dia vetany hoe anahoana zany ny tranga ao anatin'ny fifidianana noho izany dia hita fatako azy tena mbola tsy mety amin'ilay tontolo amin'izao fotoana izao ny ahafahana miatrika fampelezan-kevitra milamina sy ahafahany rehetra amin'ny saintsaina ny safidy tokony atao zany le fampiresana ary io angambany resaka fifidianana ny resantsika tsy fifidianana filoham-pirenena aina angeny problème fa iankinany io lalam-pifidianana io avokoa na ny fifidianana solom-bavambahoaka izay tsy ireo le milatsako fidinireo ihany ny anana kandida fa be da be ny anana kandida amin'izany ny fifidianana be ny tanàna anany tsy miankina raha be da be ny hiditra amin'izany ny fifidianana be ny tanàna izany ny fifidianana loholona ny fifidianana lehibe amin'ny faritra fifidianana lehibe amin'ny faritra zany hoe ny fifidianana rehetra akoatra ny fifidianana filoham-pirenena dia iankinany izao zavatra izao noho izany everina fa rary n'ilay fifampidiniana reveriko angamba fa tsy tokony hijanona fotsiny amin'ilay hoe mpanao politika fa tena tokony hiditra tsehatra mihitsy ny hery-velona rehetra eto amin'ny firenena ifampidinika angambany ao anatin'ity zavatra ity ny resaka ahafahantsika zany hoe manana an'izay tontolo milamina kokoa tony kokoa ahafahana miatrika fifidianana tsy mbola tara ho ity antoko politika ity ny firosoana midinika hitadiava mba olana ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao raha misy ny fahavononana ikendry izay tombotsoa ambony ny firenena izay antony antson'ny antoko ireo kandida 13 hiverina amin'izay dinika databatra boribory izay indrindra ho an'ny filoha teo aloha tsy hatongava ny firenena anatin'ny krizy fahasahiranana lalina fa tsy ara-dalàna ny fisamborana ny sekretera jeneraly antoko tsy manahirina Andriamasinoro ny alatsiny alasa teo ora mpisolovava maromaro raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany tapitra omaly ny 27 ora ka angatahana ny amoano ny sekretera jeneraly ny antoko tsy ity jifarany izay tsy misy eloka be vava nataony ary tsy nisy ny mandadary tokony tazomana azy eny amin'ny ivon'ny sampana eloka be vava fiadanana raha ny fanazavana Christian Dimbo no mitatry ny antsipirin'izay
tapitra omaly ny valambe fapolory tokony hitazomana ny sekretera jeneraly ny Atokotim Rinandriamasinoro taoriany fisamborana azy noho ny fidinana an-dalambe tamin'ny alatsinainy lasa teo. Nambaran'ireo mpisory vava maromaro androany fa tsy ara-dalàna ity fisamborana ity ary tsy misy ny eloka be vava izay nataony ka hitazomana azy eny anivon'ny sampana eloka be vava fiadanana. Tsy misy ihany koa ny mondadare ka tokony mbola hitazomana azy raha ny fanazavana. Izy ireo izay mitaky ny amoahana vonjimaiky ity sekretera jeneraly ny Atokotim ity. Ny fomba ny samborana anazy zany dia heverinay fa tsy manaja ny lalàna aloha zany. Raha antsika mahafantatra zany fa ny fomba fisamborana olona zany dia tsy azo atao zany tonga dia manao arrestation zany ny mpitandro filaminana raha tsy amina flagrant délit zany hoe eloka ambody omby. Zay zany vao afaka manao fisamborana ny mpitandro ny filaminana zany eloka ambody omby fa tsy tonga dia hoe samborana zany fa tsy maintsy mahazo mandat d'arrêt avy amin'ny procureur de la république zany vao afaka manao fisamborana raha am'izay resaka plainte zay. Noho izany zany dia verinay fa tsy ara-dalàna loatra ilay fomba ny samborana mpitandro filaminana nandriamatoa SGNI Tim. Teboka telo araka izany no ny ampiangana ity sekretera jeneraly ny Atokotim ity raha ny nambaran'ireo mpisory vava maromaro androany. Mahakasika an'le resaka ny fanenjehana natao azy dia hoe io le hoe attroupement io hoe ny vory zany attroupement zavatra telo no loham-piampangana zany fa ny fanadihadiana moa no manao ahitana ny hoe zao ny zavatra an'izy fa ny loham-piampangana zany dia izay hoe fitangorona zay attroupement armé sans autorisation. Dia ny faharoa dia hoe manifestation sur la voie publique sans autorisation ary ny fahatelo dia outrage et violence envers les forces de l'ordre. Dia isika rehetra kama miara mahita hoe nisy an'izay ve zany le zavatra teo fa olona mipetraka tetsy izy tsy nisy an'izay fa mino zay fa ny fanadihadiana dia anazava tsara n'izany zavatra zany fa tsisy tafiditra ao anatin'izay zay ny fomba fijerana ety amin'ny fiarovana zany. Tsy aivony ny alatsinainy tolakandro teo Amboda no nisamborana amin'ny Rinandriamasinoro raha niaraka nanao diabe tamin'ireo vondron'ny kandida hitolona ho an'ny famerenana indray ny tany tandalàna sy ny fiandrianam-pirenena eto Madagasikara. Andrasana araka izany izay mety ho tohiny. Malona izay dia maneho ny fahavononany amin'ny fanohanana ny antsika izay ataon'ny vondron'ireo kandida ny Atokotim sy ny vondron'ny KMMR ho toliara ary mangataka ny amitsorana tsy misy atakandro ny sekretera jeneraly ny Atokotim araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo androany. Fanampanazavana. Zahay ato amin'ny Atokotiko Madagasikara sy ny KMMR ato amin'ny faritra atsimo anjefana dia manao an'izao fanambarana manaraka an'izao. Voalohany aloha dia manameloka tanteraka ny herisetra atao amin'ny hetsika zay ataon'ireo kandida raiky ambin'ny folo amin'izao fotoana zao. Manaraka an'izay dia manameloka tanteraka zahay ny fanamborana any SG Rina. Ny antony dia aminay ireny no atao hoe arrestation arbitraire. Zany hoe ohatrany tsy professionnel zany le olona nanambotra fa olona nahazo baiky fotsiny hoe rapitsonareo tonga dia SG Rina samboronareo amin'izay tsy afaka maneho hevitra reo. Tsy menera izy tompoko. Ary izy tsy tena andalambe nanamboranareo azy fa nipetsaka amin'ny zony nipetsaka eny amin'ny sisiny eny. Ary manao croiser le bras amin'ny sisiny ery izy tsisy vahoaka izy eny. Fa ahoana no atao arrestation arbitraire hoatran'ireny. Tsy vita an'izay fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao ne mbola détention arbitraire koa fa ny fahalalana azy garde à vue 48 heures. Fa tsika ngamba mahita hoe fa firy andro izay inona ny antony hitazomana azy zany jusqu'à nanjao tsy vita avao déferment zao. 24 heures fois firy koa zay vasa tsy haiko. Ka tsy zay tia raha atao no atao amin'ity raha ty eto firenena iaraha manana ty mila samy manara-dalàna atsika ary zany tsy fanarahan-dalàna zany no mahatonga ny tolona misy amin'izao fotoana zao mba hamerenana an'izay tany tandalàna zay. Ka zahay dia mitaky ny famotsorana ny SG Rina tsy misy atakandro. Ny SG ny Atokotiko Madagasikara io ny samborony io. Zany hoe ny Atokotiko Madagasikara mihitsy zany no anaovana antsonjay. Ka raha ohatra misy tsy filaminana eto dia ny fitondram-panjakana ny tompona anjaikitra voalohany amin'izany. Isan'ny vedety ao anaty dokam-barotra foy isika dia miverina eto aorian'izay ao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalama vaovao.
La Fédération Malagasy de Basketball, le COSPEN et Tilma présente Road to Ball. Du 6 au 8 octobre 2023 au Palais des Sports Mahamasna. 3 grosses équipes pour une place. Bovalon Heat, Seychelles, COSPEN Madagascar et Usinji Club des Comores. Sponsor officiel, Jovena, SMMC. Transport officiel, CFAO. Boisson officielle, Yuzu. Sponsor, Bet 261, Vigie, Cotis, Legalis Africa. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOUL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Inona no antony ampiasanao ny rasoir bic 1 satria mateza. Fampiasako azy isan'andro no mahatsara ato izao. Mora ampiasaina n'aiza n'aiza satria mateo ty amin'ny lafiny rehetra ohatrana ihany. Rasoir amin'ny vidiny tena izy satria hita eny amin'ny faritra rehetra. Rasoir bic 1 samy manana ny antony itiavany azy sika rehetra. Ce n'est pas n'importe quel rasoir Bic. C'est un Flex 5, doté de 5 lames. Enfin, plutôt 6. Chaque lame s'adapte au contour de votre peau, tout en douceur. Même sous le nez, en toute facilité. Sa sphère métallique améliore l'équilibre pour un rasage parfaitement contrôlé. Je garde toujours le contrôle. Bientôt. Bic Flex 5. Révélez le barbier en vous. Atao averina somatsara atao anatin'ny tapany faharoa ny fampalalambo avao mamerina ny arabo ary manasanao hatrany anjoy hatramin'ny farany ity fampalalambo avao ity miantso ny rehetra ho tondry sy anajany filaminana manoloana ny toedrara misy eto amin'ny tany sy ny firenena ny filohan'ny anteny mihetra-pirenena Razana Maso Christine raha nitafa tamin'ny mpanao gazety androany nambarany ihany koa fa tokony hajaina ny zon'olombelona ka tsy hisy ny fampiasana ny hery na herisetra avy amin'ireo ankolafika rehetra fa tokony hitandrotrany izany filaminana izay fanampanazavana ny masony izao tontolo izao moa dia aty Madagasikara no mijery fa dia mafanafana ihany io ane irahany rehetrarehetra mahita fa mafanafana ny raha eto amin'ny firenena ny olom-pirenena tsirairay avy ane dia samy mahafantatra fa mafanafana sy dia milamina fa ny filaminana ny tadiavina fitoniana dia ao amin'ny zay indrindra manko hoe samy tokony fanaja manaja ny zofototra rehetra rehetra manaja ny zon'olombelona ary tsy ampiasa hery na herisetra fa samy tokony samy heritreritra samy olom-pirenena ka tokony samy tonga saina dia hitondra
fitoniana an-tanindrazana. Tsy manana finiavana ampiatra araka ny tokony ho izy ireo lalàna iraisam-pirenena izay nosoniavin'i Madagasikara ho fanajana ny izony mpiasa sy ho antoko ny karama mahavelona ny mpitondra fanjakana tao anatin'ny efa-taona mahery hoy ny teo anivon'ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar androany ka antony anaovan'izy ireo tatitra teny anivon'ny BIT na ny Bureau international du travail teny Andraro androany tena toerany Henri Florian. Nanamafiny teo anivon'ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar fa voaitsakitsaka tanteraka ny zoan'ny mpiasa eto amintsika indrindra fa tao anatin'ny efa-taona izay nitondrany ny mpitondra fanjakana ankehitriny. Maro amin'ireo lalàna iraisam-pirenena momba ny asa izay nosoniavin'ny Madagasikara ihany koa no tsy hita mazava ny tena fampiarana azy ary tsy misy akory mitady tatoan'ny mpitondra fanjakana any amin'ireo antanatohatra maro samihafa toy ny BIT na ny Bureau international du travail izay manana ratsy mangeka eto Madagasikara ka antony nanaovan'izy ireo tatitra tena amin'ny fibaintoerany BIT tamin'ny ity androany ity. Androany zany ny solotenan'ny syndicat sy ny mpiasa eto Madagasikara dia ny famotona ety amin'ny biraon'ny firenena mikambana eto Madagasikara misolotenan'ny BIT eto Madagasikara zany anatitra tatitra mahakasika ny fampiarana ireo fifanarahany iraisam-pirenena izay efa nekeny Madagasikara sy ny soniavin'ny Madagasikara. Dia zay zavatra izay natao dia sady ho fanamariana ilay andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika izay mankalazaina raha ampitso fa androany ny birao no misokatra dia ho ety zany zay hanatitra n'izay tatitra izay. Mariana moa fa ny firenena malagasy tao anatin'ny 4 taona farany dia tsy sahananao tatitra teny anivon'ny firenena mikambana mahakasika an'izany hoe fampiarana ireo fifanarahany iraisam-pirenena ny ekena sy ny soniavin'ny Madagasikara zany. Rehefa tsy hanao ny fanjakana dia izay mpiasa ianjadiny zany atao hoe asa tsy mendrika na hoe tsy fisin'ny asa mendrika zany no hanao an'ilay tatitra aty amin'ny solotena mahatry ny BIT. Nambarany teo anivon'ny SSM hatrany fa isan'ny antony tsy hanaovany fanjakana tatitra momba ireo fifanarana ireo ny tsy fampiarana natao ireo voalaza tamin'ny mpiasa malagasy. Ny antony tsy nanaovan'ny fanjakana ny tatitra momba ny fampiarana ireo fifanarahany iraisam-pirenena ireo dia mazava be hoe nosoniavina fotsiny izy ireo fa tsy nampiarana satria tsy manana volonté na tsy manam-piniavana ampiatra an'ireo ny fanjakana. Ohatra amin'izany hoe nahoana ny mbola tsy mandeha any amin'ny Assemblée nationale foana ny tolo-dalàna SGAP, nahoana no naverim-potsiny ny tolo-dalàna mahakasika ny code de travail vaovao, nahoana ny mbola tsy aroso ny code de prévoyance sociale. Zany rehetrarehetra zany zany tsy fahavitan'ny fanjakana zany dia menatra izy ny hanao tatitra dia minimangina izy aloha tsy manao an'ilay tatitra. Raha raisina amin'ny lafiny ara-teknika ilay izy raha andraikitra nomena ny tompona andraikitra anankiray no tsy ny tanterahany everina fa tsy tompona andraikitra tsony ny olona manao an'izany ary tsy mendrika ny andray an'izany andraikitra zany akory. Izay ivona fa ankalazaina ny andro ny rapitso ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika sy ny karama mahavelona ka hanatanteraka diabe ihany koa ny eo anivon'ny SSM na ny Solidarité syndicale de Madagascar. Andalo eo anivon'ny antenimiram-pirenena ihany koa izy ireo ametraka taratasy ho an'ny solovam-bahoaka mba hanara-maso ny asan'ireo mpanatanteraka amin'ny fampiarana ireo lalàna velona eto amintsika. Iverenantsika ny makasika ny tolon'ireo vondrony kandida sy ny manodidina ny fifidianana dia miray feo amin'ireo kandida misy araky 10 amin'ny tokony hanadiovana ny tokotany mialohan'ny fifidianana ary ny fametrahana ny cour électoral spécial ihany koa ireo mpanohana ireo kandida avy amin'ny faritra maro samihafa amin'izao fotoana izao ho fisorohana ny aya momba ny olana teraky ny fifidianana no tokony hojerena ho hiatra ny fanambaran'izy ireo. Fanadiadina. Ankoatra ny collectif de candidats misy araky 20 izay mitaky ny anadiovana ny listy fifidianana sy ny fananganana ny cour électoral spécial hitsara ny fifidianana eo amin'ny toerany ACC izay hita fa mitanila ankehitriny. Manamafy ireo fangatana ireo ihany koa ny collectif de candidats any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao ary manameloko ireo herisetra amin'ny endrika maro samihafa misy ankehitriny. Izay solitenan'ny collectif de candidats sy ny antoko politika fikambanana samihafa ary iray aman-dreny ara-drazana ato anatin'ny faritra anankiroa dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, manameloko zato ny esetsy mandratrana dia sy antany samborana afa nakorotanana nataon'ireo zandafy tamin'ny hetsika ara-pirenena nataon'ireo kandidata iraky 10 tamin'ny latsinainy 4 oktobra sy ny talata 7 oktobra lasa teo. Faharoa, mitaky ny fandavana ny ACC CENI ary gouvernemanta tsy misy atatana. Fahatelo, ho fanajana ny fiandrianan-pirenena
dia takina ihany koa ny anesorana ny maha-candidat any Andrajoelina noho izy tsy gasy intsony fa frantsay araka ny sitrapony. Ankoatra ny tao analan-jorofo, nanao fanambarany ihany koa ny collectif de candidat any amin'ny district ny Farafangana. Nambaran'izy ireo tamin'izany fa sy tokony ny kena intsony ny firotsahany ny Andrajoelina noho ny tsy fananany intsony ny zopirenena malagasy. Manoloana ny fitakina ataon'ireo collectif de candidat dia ny sy fanekena ny filasana Andriamatoa Andrajoelina satria izy efa tsy gasy tranaka fa nivadika vazaha sitrapo. Sipoka faharoa fampizorona ny CS na comité cour électoral spécial misara ny fifidianana. Manaraka fanovana ny CNE. Sipoka manaraka sy fanekena ny gouvernemanta raha mitondra. Irary fahasalamana haingana ho an'ireo izay naratra ary mitaka amoana sy misy atakandro ho an'ireo izay voasambotra. Amoahana sy misy atakandro an'ireo izay voasambotra. Miantso ny olom-pirenena rehetra hanamafy ny tolona ho an'ny fanavotam-pirenena izay ahina ho latsaka ampelantanan'ny vazaha. Faritra maro samihafa araka izany no morefeo amin'ireo candidat misy 1,000 ho amin'ny fitakina ny fametrahana ny mangarahara momba ny fifidianana filoham-pirenena izay antoka ny hoavin'ny vahoaka malagasy ao anatin'ny 5 taona manaraka indray. Nametraka taratasy fangatahana fahazondalana teny amin'ny préfecture ny Mananjary ireo mpanohana ny vondrony candidat amin'ny faritra Vatovavy. Ireto farany izay anao etsika miaraka ny talata 10 ny volana oktobra ho avy izao ho fanehoana izay fiarah-mientana amin'ny vondrony candidat izay. Ny talata 10 ny volana oktobra ho avy izao no hanomboka ny etsika ao amin'ny faritra Vatovavy ho fanohanana ny etsika sy ny fitakiana ataon'ireo vondrony candidat eto Antananarivo. Araka izany nametraka taratasy fangatahana fahazondalana teny amin'ny préfecture izy ireo raha toka efa nahazo alalana teny anivon'ny commune. Nanao fangatahan-dalana ny komity izay manohana ny etsiky ny candidat 1,000 collectif de candidat eto Mananjary. Nangatan-dalana hanao etsika lehibe famoriam-bahoaka eo amin'ny kianjan'ny fahaleovan-tena ary dia vita voatina ty amin'ny préfecture ara-dalàna ity taratasy ity fa dia miandro ny fahalembeny amin'izareo zay marina fa ny commune urbaine dia efa nanaterana zao fangatahana zao ary efa nanome alalana anay ihany koa. Distrika sy commune maro no tonga natevin-darana io etsika ataon'ny pomba sy mpanohana ny vondron'ny candidat ao amin'ny faritra Vatovavy io isan'ny nanao fanambarana ary efa tonga tao Mananjary ahafahana manao ny etsika ampilaminana ihany koa ireo solitena avy ao ifanadina. Izay solitena collectif de candidat district fanadina dia miompo amin'ny tolona izay atao amin'ireo candidat 1,000 noho izany dia milohanay tanteraka ny endriky ny fandikan-talàna rehetra ataon'ny fitondram-panjakana ity toy ny fisamborana sy fandratrana ny vahoaka manao etsika ampilaminana. Tsy manaiky ny oentim-bazaha atsangana ny CS fanojanana ny ACC tsy ekenay ny firafitry ny CENI amin'ny endriny ankehitriny izao. Tsy ekenay ny gouvernement collégial ankehitriny hitantana ny firenena. Eto izay dia maneho fahavononana amin'ny etsika rehetra ho fanoherana amin'izao tsy fanarahan-dalàna izao amin'ny endriny rehetra. Tsy aivina trany votoatin'ny fitakiana ampilaminana iarahana amin'ny vondron'ny candidat ny fanadiovana ny lisy mpifidianana ny hananganana ny CES na ny cour électoral spécial hitsara ny fifidianana eo amin'ny toeran'ny HCC Mitanila. Ovaina ny CENI ilaina ny fifidianana hanarenana ny toe-karena sy ny firenena saingy fifidianana madio mangarahara sy eken'ny rehetra. Nanao fanambarana ihany koa ny fikambanan'ny Miramana ny miaro ny rariny sy ny marina tary ny maître Tody Arnaud tsy mankasitraka ny firotsahako vodin'ny candidat manana zopirenena vahiny tahaka ny Andry Rajoelina ary mitaky ny sy ny fifidianana madio sy eken'ny rehetra ary ny fampitoviana ny zon'ireo candidat mpifaninana amin'ny lafin'ny rehetra. Fanampanazavana. Fa tsy manaiky ny filatsanko vidian'ny olona manana nationalité frantsay na hoe manana zom-pirenena frantsay hilatsaka filoham-pirenena eto Madagasikara na iza izy na iza. Faharoa, mitaky tsy misy fepetra izahay ny isian'ny fifidianana madio mangarahara ary eken'ny rehetra sy tsy misy osika. Fahatelo, mitaky izahay ny ampitoviana ny zon'ny candidat rehetra mpifaninana amin'ny fahafahana maneho hevitra sy mamory olona tsy misy teritery. Faefatra, matsapa ny fanavakavahana sy fironana ataon'ny rafitra mikarakara ny fifidianana toy ny CENI, ACC
ny gouvernement collégial izahay ka mitaky ny andravana izany tsy misy fepetra ary anangana rafitra vaovao tsy mitanila isahana ny fikarakarana ny fifidianana. Fadimy, aleo misoroka toy izay mitsabo. Raha toa ka tsy voavaha ireo rehetra ireo dia tsy mampirisika ny isian'ny fifidianana izay amin'ny 9 novambra 2023 ho avy izao mba tsy isian'ny korontana. Fahenina, mampirisika izahay ny anohizana ny dinika ndatabatra boribory iraisan'ny kandida rehetra mba ahitana ny marimaritra iraisana ho tombotsoan'ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy. Fahafito, manohana tsy misy fepetra ny tolona ho fitakinana rariny sy ny hitsiny ataon'ny collectif de candidats izahay ary vonina ny fanometanana amin'izany. Fahavalo, miangavy ireo tandroka ary ny vozona 10 alindahy mba tsy hikatsaka afa-tsy ny tombotsoan'ny firenena malagasy sy ny ainy vahoaka tsy ankanavaka ao aminy. Fahasivy farany, aza vela ho verimaina ny ran'ireo mahery fotsika izay nanao sorona ny ainy ny taky ny faleovantena teo ambany vahoan'ny frantsay. Masina ny tanirazana. Maloana ny zava-misy ankehitriny nanao fanambarana ihany koa ireo solitena ny fikambanan'ny mpianatra eny amin'ny politeknika Vontovorona androany ary nanamafy fa tsy azo ekena ny fanaovana tsinitsina ny fanabeazana. Takin'izy ireo ihany koa ny amahana ny olana misy amin'ny trano fonenany izay efa miapotika amin'izao fotoana izao. Mangataka izahay ny amelana amin'ny laon'ny fampianarana ety anivon'ny anjerimanontolo ary indrindra ny anatsarana an'izany kalitaon'ny fampianarana izany. Izay tsara ny manamarika amintsika fa efa tanatin'ny 3 volana ny tsy nianatra ny mpianatra ety amin'ny anjerimanontolo politeknika Vontovorona. Nefa raha malala fa samy avy lavitra daholo lany vatsy satria iray aman-dreny mandeva vola ianao nefa tsy mianatra ao anatin'izay fotoana maharitra be izay 3 volana ody tsy ampy ny frais. Manaraka izany dia araka ny fampivoriana izay nataonay an'ireo délégué de classe rehetra omaly dia fantatra fa amin'ny 31 oktobra izao no ifarina ny taom-pianarana. Kanefa mbola maro ireo mpianatra izay tsy nanao TD na ny exercice ao anatin'izany ny L1 ny L2 kanefa iroso amin'ny examen. Eo ihany koa nitaky izahay ny anatsarana ny installation électrique izay efa tranainy dia tranainy ety anivon'ny campus universitaire. Lafim-baovao afa tanteraka dia toerana ny fiohizana anaty ny tambazotra tserasera fa i Valeriano no tena tompony antoka tamin'ny famonoana ny tso VHF hoy ny fianakaviany. Ny fitsarana irery ihany no tokony ilaza na meloka ilay olana tsy hoy izy ireo izay nanao hevitra tamin'ny alalan'ny mpisolo vava. Fanadihadiana. Toerana ny fivoizana Itserofa i Valeria izay niaranira taminy no isan'ny tompony antoka tamin'ny famonoana ny tso VHF. Mbola ihany mipetraka hoy ny fianakaviany raha tsy vita ny fitsarana ka tsy tokony izy fivoizana anaty tambazotra tserasera fa izy no meloka. Tsy eken'ny fianakaviana ny filazany avy hatrany fa Valeria no tompony antoka amin'ny tirara io zany tirara nafatesany tsoty. Faharoa dia manohitra ny famoizana fanelezana amin'ny tambazora tseratsera amin'ny haino manjery isan-karazany tsy ataony reto mpitoro reto ny fianakaviana satria hatramin'izao aloha dia aya mbola mipetraka amin'ireo olona zay voapanka. Zay evina fa misy maromaro izy ireo fa de i Valeria irery ihany zany tena ohatrany hoe iantefany ny resaka. Zay indrindra no ilazan'ny mpitoro ankehitriny fa tsy manaja zon'olombelona sady manala baraka amin'ny alalan'ny fanaritsana fotsiny ireto mpitoro reto. Ny 24 septambra lasa teo no niakatra fitsarana teny Anosy ilay raharaha famonoana ny tso VSF na irabe manantso Andritina na hemitra amin'ny fotoana manaraka io fitsarana io noho ny antony maro samihafa. Amin'izay fotoam-pitsarana izay itondra profo ireto fianakaviana ireto sy ny mpisolo vava. Raha fanentsehana arakeloko tahaka izao dia tsara ny manamarika fa misy ny atao hoe élément constitutif ahafahana manameloka olona ka raha ireo zany no hoe tsy feno dia tsy azo atao mihitsy no
manasazy olona eo anatrehany fitsarana. Izahay eto am-pamaranana dia tia metraka fanontaniana hoe inona moa zany raha faneho-kevitra voalaza teo ambony teo inona zany no mobile, inona zany no manosika olona ray izay enjehana ankehitriny hanao heloka. Izay moa zany mampiaro ny tenaray an'ireo olon'ireo zany akoatra ny fanediadiana izay efa vita dia hitondra pirofo sy fanazavana isan-karazany zany ao anatrehany fitsarana mba ahitana marina. Tsy aivina hatrany teny Ambohimanarivo no nahitana ny fatin'ny Rabe Manantsoa Andritiana antsoina hoe Tso VSF ny fahavalo ny volana Novambra 2024 lasa teo. Olona 5 nahiditra ponjavonjimaika taorian'ny fanadihadiana nataony ny Zandary. Ny 17 Novambra no niakatra fampanoavana ireo olona 5 mianadavo roa ireo ka samy nahiditra ponjavonjimaika avokoa ary miandry ny fotoam-pitsarana. Ny iray nalefa teny amin'ny fonjabeny Tsiafa, ny efatra mianadahy nalefa eny Antanimora. Amin'ny maresaka avy any ivelany dia mahery ny 17 ireo olona maty tao Syria ny alakamisy lasa teo vokatry ny fanafiana tamin'ny alalan'ny drone izay nataon'ireo mpampiorohoro ka saika ireo miaramila vao nivoaka avokoa ireo maty ireo raha nitatitra voaray. Namaly avy hatrany ny fanafiana natao tamin'ny kosa angilany ny tao Syria. Fanazavana entin'ny alarana Evson amin'ny sariny France 24. Nandritra ny fivoan'ny andiatafika iray tao Syria no nisy hetsika fampiororona ka nahafatesan'olona mahery nisy 110. Saika ireo miaramila vao nivoaka avokoa ny maty nandritra izany hetsika fampiororona izany raha nisy hatatitra voaray ary manamboninahitra avokoa ireo maty ireo. Maro ihany koa ireo olon-tsotra tonga nanatrika izany fivoahana izany no namuniainy. Drone nanidina teo ambony lohan'izy ireo no nisy ny bomba nipoka ka hanafatesan'olona maro izao raha ny fanazavana. Ipoka feno avokoa ny hôpitaly tany Antoerana. Samy tsy nisy nanampo ny zavatra nitranga ny olona ateo ary minitra vitsy no nahafatesan'ireo olona ireo. Tsy niandrela ihany koa ireo miaramila atao Syria fa avy hatrany hadiany namaly ny fanafiana izay natao tamin'izy ireo. Marobe ireo vondrona terrorista voatontonona tamin'izany ary atao Idlib no nanaovany ny Syria ny fanafiana voalohany izay valany ny fanafiana atao amin'izy ireo. Dezandre tompoko lasy tompoko vavy no masakazo natolotra tamin'ny ity alina ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny mandra-piresaka ho amin'ny manaraka indray feno matompoko. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Vous a présenté Ni Vavao. Kokota iray dia sahala amin'ny ronono iray very, kakao, koko, mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ni Vavao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime manolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.